Faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tabaka ny Watagasy ny tenako. Androany isika dia andeha hanaraka indray ny vaovao izay mahakasika ireo candidat izay nirotsaka ho filoham-pirenena tamin'ny teo ka horesantsika am'izany ny mombamomba ny Andriamatoa Parenogiste izany hoe ny biographie totale ny Parenogiste zany horesahana amintsika amin'ity vidéo indray mitoraka ity. Fa milohan'izay dia aza dino ny manao commentaire ambanin'ity vidéontsika ity mba ahafahana mandravana ny hevitra rehetra reny hanaovantsika vidéo manaraka eo. Ary aza dino toraka zany ihany koa ny milike ny vidéontsika ary aza dino hatrany miabonné amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefany amin'ny système Watagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Iza tokoa mo i Parenogiste inavy ireo parcours scolaire izay nandalovany sy ireo asa ary ny expérience izay ananany mialohany handraisany anjara tamin'ny firotsahan-kofidiana ho isany candidat izay filoham-pirenena tamin'ity taona 2024 ity. Parenogiste marié no sady isany mananjanaka efatra be zao ny lehilahy. Horesantsika amin'ny tapany voalohany ny formation izay nandalovany izany Andriamatoa Parenogiste izany tamin'ny 1976 dia nahazo mari-pahaizana baccalauréat série C tamin'ny mathématiques et physique mention assez bien tao amin'ny lycée de Mahajanga. Fa 1981 kosa dia nahazo licence et sciences économie tao amin'ny université d'Antananarivo ny lehilahy. 1982 maîtrise d'économie option gestion d'entreprise tao amin'ny université d'Antananarivo ihany. 1984 nahazo maîtrise d'analyse et de politique économique tao amin'ny université de PAU et des pays de la Dour France. 1985 DEA na diplôme d'études approfondies en monnaie banque et finance internationale tao amin'ny université Montesquieu Bordeaux en France. 1988 doctorat en économie et finance internationale mention très bien de l'université Montesquieu Bordeaux France. 1994 DES bancaire na diplôme d'études supérieures bancaires de l'Institut technique de banque Conservatoire national des arts et des métiers de Paris. Raha ny expérience dia toy izao manaraka izao: ministre de la jeunesse et des sports tamin'ny 1991, ministre de l'économie et du plan tamin'ny 1996 à 1997, ministre du commerce et de la consommation tamin'ny 1997 à 1998, député de Madagascar et vice-président de l'Assemblée nationale chargé de l'économie et des finances tamin'ny 1998 katramin'ny 2002, président de l'Assemblée nationale de Madagascar 2002-2003, juillet 2003 à juillet 2007, ambassadeur de Madagascar en Italie, Grèce, Turquie, Roumanie, Albanie, représentant permanent de Madagascar auprès des institutions spécialisées des Nations Unies basées à Rome, FAO, FIDA, PAM, gouverneur suppléant de Madagascar auprès des FIDA, juillet 2007 à mai 2019, ambassadeur de Madagascar au Sénégal, Maroc, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie. Mbola ao anatin'ny expérience nanana hatrany moa dia ireto manaraka ireto: inspecteur à la direction de l'audit et de l'inspection BFV Antananarivo ny taona 1988 ka hatramin'ny 1991, président de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays francophones na CONFJES et du comité des jeux de la francophonie na CIJF ny taona 1991, directeur à la BFV agence de Touliar Antala Sambav Antaninarenina ny taona 1992 à 1996, administrateur de la Banque centrale de Madagascar ny taona 1994 à 1996, membre de la délégation malagasy aux différentes négociations auprès de FMI et de la Banque mondiale ny taona 1996 à 1997, gouverneur de Madagascar auprès de la Banque mondiale ny taona 1996 à 1997, chargé des cours à l'école nationale d'administration Madagascar ny taona 2000 à 2003, chargé des négociations et des relations avec l'OMC et l'UIE ny taona 1996 à 1998, maître de conférence à l'université de Toamasina ny taona 1998 à 2007, vice-président de l'Assemblée parlementaire ny taona 1998 à 2003, coordonnateur de l'Afrique de l'Est auprès de la FAO, du FIDA et du PAM ny taona 2004, président du groupe africain auprès de la FAO, du FIDA et du PAM ny taona 2006, doyen du groupe des ambassadeurs africains au Sénégal ny taona 2014 à 2018, président du groupe des amis de la francophonie au Sénégal ny novembre 2016 à février 2019, doyen du corps diplomatique au Sénégal novembre 2018 à mai 2019. Raha ny eo amin'ny resaka langue indray na resaka fiteny dia mahay fiteny français, anglais satria nahazo advanced level Suffolk University Boston campus Dakar ny lehilahy, italien ary malagasy. Raha eo amin'ny distinction honorifique indray dia toy izao manaraka izao: grand croix de deuxième classe de l'ordre national 2014, grand officier de l'ordre national malagasy 2006, commandeur de l'ordre national 2004, ordre de mérite sportif 1999. Ary ireo distinction hafa de toy izao manaraka izao: titre de champion des dividendes démographiques délivré par l'UNFPA, direction régionale Afrique de l'Ouest et centre Dakar Sénégal ny taona
taona 2019 izay zay ny mahakasika ny andriamatoa parenogista ka dia raha ireo fijerentsika anireo experience zay anananya sy ireo trakefa izay tena hita fa ampy dia ampy tokoa dia tokony olona hafaka hitondra firenena tokoa ny lehilahy ary tokony olona hanana an'izany hoe finiavana hampandroso tanteraka an'ity Madagasikara izany lehilahy fa saingy indrokelo izy ny mpandrafitra tsy lany moa izy ity tamin'ny fifidianana izay natao farany teo ka dia mangahery any parenogista hatrany dia volako lava ny kilalao mbola wela azakivy fa manao vayany fa mbola hoavy ny anjaranao izay zay ra tomboko lasy tomboko vavy hamaranako an'ity vidéo-ntsika ity ka manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo-ntsika ity ba afahana mandravona andreny hevitra rehetra iny hanaovantsika vidéo manaraka eo manasinareo ihany koa ilaiken'ny vidéo-ntsika ary manasinareo antanandroa atrandy fiabone misainantsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa ny misisy tonga tabatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka de marary soa negatifo rambola hezis katika be itiavo kono timyo umeka memito sasa ngano tin follow no zautia for my head vitia vanga atulu trono tani hesa atulu trono
sy